teneno kaikinao arabainanao androany hoe tonga soeto fanatren'Andriamanitra. Amen. Ozy Jesosy hoe ty volana ty tamin'ity volana ody ty dia volana isehoan'Andriamanitra amin'ny asany. Amen. Samy tamin'ny croisade rehetra nalentsika hatramin'izay nanao gifta spécial Andriamanitra. Amen. Nisy olona mitondra zazavavy kely efa nanariny ainy mafy tonga teo amin'ny fanatren'Andriamanitra fa nivelominy tao anaty croisade. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Zany hoe arakaraky ny androsoana no anehoan'Andriamanitra zava-baovao foana. Tena kaikinao mandrosoa ianao hoe mandrosoa milalindalina kokoa. Amen. Zany tena mahita fa misy dingany fahatsarana tian'Andriamanitra mbola tanterahana mihoatra eo amin'ny fiainam-panompontsika, eo amin'izay tontolo andrany antsika. Fisika mila manam-pahatsonoana manaiky ho fantsona tsara am-pena tamin'Andriamanitra dia miseho izay fandreseny izay. Ho Paoly rehefa mivavaka amin'ny Korintiana faharoa toko 7:10 andimy 7:10. Korintiana faharoa toko 7:10 andimy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra anie ozy izy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Avereme fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Avereme fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Avereme firaisana amin'ny fanamasina. Baiboly eto dia manambara ireo zavatra anankitelo izay nomen'Andriamanitra antsika. Voalohany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy eo amintsika. Faharoa ny fitiavan'Andriamanitra iray ary fahatelo ny firaisana avy amin'ny fanamasina eo amintsika. Zany mivavaka sy sodrano Paoly teto naneho ireo tontolo anankitelo milistratsika zany fahasoavan'i Jesosy zany. Mitovy tanteraka milazan'ny Paoly tamin'ny Timoty zanany amin'ny Timoty 2:2 voalohany hoe koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao Kristy Jesosy. Dia hiteny izy hoe maka-tombony misitra tsara amin'izay fahasoavana izay ianao ry Timoty zanako. Fantatsika tsara fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika anankiroa. Misy ny atao hoe fahasoavana ampiasainao io le fanomezam-pahasoavana no entiny fanao anatinao azonao ampiasaina. Ianao no komandy mba hampitsangana le vokatra avy amin'ny alalan'ny fahatsapanao fa hanananao le fahasoavana ataonao tsara tanazeny. Fa misy anankiray faharoa tsy renao akory na fantatrao fa miasa ho anao le fahasoavana. Zay le tombony zay tombony tiapolo teneniny eto tsy fahafahan'ny Timoty zanany mampiasa fahasoavana fa ny ahatonga ny Timoty anapahatakarana fa ny fahasoavana dia afaka hiasa mandrakariva eo amin'ny fiainany na ny fomba tsy fantany azy. Ahoana ny fomba anazavako ny fisian'izay fiasan'ny fahasoavana tsy fantatra izay? Ohatra ara-panekena teo amin'ny Abrahama rehefa nalainy Abimeleka saravadiny dia Andriamanitra ny nakany amin'ny Abimeleka menase azy, zany hoe nampitandrina azy hoe avereo vadina lehilahy fampaminana izy. Ratsy averinao izy dia vohoako ianao. Hitanao tsy valy mavaka Abrahama, tsy Abrahama nandohalika, tsy Abrahama ny nahalala fa le fahasoavana niasa ho an'i Abrahama tao anaty fanekena. Jakoba rehefa nitsoka ny Labana dia Andriamanitra no niteny tamin'ny Labana no mialina mba tsy teny any Jakoba akory na soa na ratsy. Rehefa nitsoka tao tokantrano Labana Jakoba. Fantaro fa misy tombony azonao isitrahana ara-pahatakarana ao ambadiky ny fahasoavan'Andriamanitra sy miasa ao anatinao sy mampiasa anao. Toro tsara tanazeny. Fantaro fa misy zavatra tsy voatery ho fantatrao. Ohatra tsika tany ambositra ohatra, tsika tsy nahafantatra hoe kelikely natatsabaratra ny mpanompo sampy. Fa rehefa nilatsa amin'ny varatra izay nalefana izy vao fantatsika hoe aiza izany programa zany. Ka misy programa tsy tokony ho eritreretinao an-tsaina akory hoe inona ny zavatra mitranga any amin'ny camp fahavalo andro
fa misy zavatra tokony ho fantatra ao ambony lavitra moa zay dia ny fatsapanao lalina ao anaty fa mombanao Andriamanitra. Amen. Ao ambadiky ny fomban'Andriamanitra dia misy fahasoavana miasa tsy voatery ho takatry ny sainao. Zay mahatonga Davida mpanjaka milaza ozy izy hoe iza no vitako raha Jehova ozy izy noheriko, iza no atahorako, izy no tanjako, iza no vitako. Raha mitsangana raha ny fahavalo izy zay rafilahako ka mitady anao zay tsy mety eo am'fiainako izy dia izy any mitaraboka any ambadika any fa tsy mahakasika azy zany. Amen. Zay le fahatakana tokony anananao izy ahafahanao misitraka an'izay tombotsoam-pahasoavana miafy ao ambadiky ny fahatakarana anananao fa rehefa mombanao Andriamanitra dia miara-miasa asoanao ny zavatra rehetra. Mampiena ny fisasaranao, mampiena zay mety ho ady-tsaina everinao fa tokony hosaitsainao manoloana ny ady trazatrenao ny fanananao an'izany fahatakarana ao anatinao. Ao anatina korazady le zany mipetraka eo alohatry zao mametra tanina mijamba amin'ny marenina tampotampokeo misy raha matonotona ny zanany dia misy tsy mahatsiaro tena tsy mahatsiaro tena tena maty le raha matony efa maty ny zanako dia zany nazoko zao ny moa le zazavavy kely fa tsy mazaka tsony fa efa mitolefika sokafana ny masina efa amby 12 le miakatra otr'zao fa amby 12 jerena tsapana ny tokony mangatsika jereko teto fa tsy mitepitsony. Jesosy zay mitonga tampotampoka teo zao ny sensation nananako mba tianao fantatra ve mbatondrotsena ny tanazany vetivety eo ohatra nahita nanao akanjo fotsy zany dia misy volombava kely. Halleluja. Vetivety eo tonga dia tsy zany hitako fotrany tonga dia nahita ny Jesosy nanarina zany ako dia ohatra n'izany fataon'ny tompo rehefa misy zavatra mitranga ohatra zao tsotra fotsiny nataony oeto aty izy kosabrasnikatara raha fomba tsotra dia vao nanomboka mitsofona nasay Jesosy mitsofona nomena le fofinaina mahavelona dia minomboka nietsika kely dia ozy rehefa avy eo antana aloha oeto miandry any ambadika any fefa velona eo tolo tsara tanan'izay meny dia nampiandrasina tany ambadika tany dia nandeha any mivavaka ho an'ny marary rehetra hidina tsara andeha ody io zareo miandry eo amin'ny sisiny eo efa miaina izy fa mbola tsy miverina tsara ho an'Andriamanitra reny mivoninahitra nasainy Jesosy nakarano le rano avy nysotroko iny dia nitofana teo mivava ny sotrony kofona ohatra ny kofony zay izy velona zao matsara zazavavy. Alleluia. Hitanareo misy zavatra tsy takatry ny saina afaky nisehoan'Andriamanitra ara-potoana rehefa tsy niova mihitsy ianao. Ninona hitanao na tsy hitanao ohatry ny alleluia foana. Halleluja. Na misy boty fotsy na tsy misy boty fotsy, halleluja. Halleluja. Mandroso misy zavatra mitady ekenao zany fa ekenao foana ho sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra tsy eritreretiny sainao zany fa mbola mandroso foana ianao toy Andriamanitra hoe ty olony ty zany tena azoko antoko fa le miziriziry miaraka amiko reny ary tsy mety renaka mihitsy izy amin'izany zavatra toriny zany. Toy amin'izay Andriamanitra ataoko ahoana ny tsisy eo aminy fa lehibe ny fanantenana ao anatiny. Teteny aminao mety ady sarotra ny lalovanao, zava-tsarotra ny atrehanao, na ray misy zavatra mifanohatra amin'izay iverinao sy antenainao ny amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Teteny aminao zay Andriamanitra namelona ny maty zay eto androany amin'ny viva amelobelona ny fiainanao ihany koa izy. Paoly no tena ny fitiavana hotsika, ny fitiavan'Andriamanitra ho atsika ny fitiavan'Andriamanitra. Mila mahay mandeha ny fitiavansika, mahatsapa ny fitiavansika, miaina ny fitiavansika. Ary nefa nazavaiko nisy fotoana ny fahatsapantsika sy ny fahalalantsika an'izay no fan'Andriamanitra mitondra antsika amin'ny fahafenona azontsika misitraka ny fahalehibiazan'ny fahasoavana ao aminy. Raha tokony isika ny asa saina amin'ny zavatra rehetra dia ny zavatra rehetra miara-miasa
ahasoa ho antsika rehefa tanteraka ao amin'ny fitiavansika. Mahatonga anao zany nandray mbola mitotototo be mora kizitiny ka hidra mamofy akotry manany aminao avinao dia diateny aminao fa zay discernement mitsotra afantarana mbola tsy ampy ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa mahatonga anao mitsika eo amin'ny fiainana mifaly amin'ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, manana fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao ianao. Rehefa preza ao anatinao ny fitiavana, tsy ianao no miasa saina fa ny zavatra rehetra miara-miasa azo atanteraka izay fahombiazana tokony anao. Alleluia! Zany hoe mamaly amin'ny soa ho anao zavatra rehetra rehefa ao ny fitiavana. Fahatelo, firaisana ny fanamasina. Vavaka dia ilaina raha-pifandraisana misy amintsika sy Andriamanitra. Voalohany zany hoe firaisana ny fanamasina zany samy hafa ny hoe mahafantatra ny fanamasina, samy hafa ny hoe miray amin'ny fanamasina. Zany firaisana ny fanamasina zany dia fampiombonanao no mombanao rehetra amin'ny fahafantaranao ny alehibe an'izay anananao avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika zavatra kely, zavatra rogoavana be, ma Andriamanitra azy no nomeny antsika ny ainy, nomeny antsika ny fanahiny. Firaisana ny fanamasina midiky fa fatakarana anananao ara-pifandraisana lalina, communion, fiombonana amin'ny fanamasina. Eny ny raisika dia any an-danitra, Jesosy Kristy dia any an-danitra, fa ny fanamasina no eto miaraka amintsika. Miaina sy misitraka ny fanatrehany isika amin'ny alalan'ny fanamasina, ary ny fanamasina no manao somaneho ny fanatrehany ray mifantatsika réel vaingana eo amintsika. Ny fanamasina no maneho ny fon'Andriamanitra ray ho antsika, alalantsika ny ao anatiny miafina. Izy no manome antsika ny fahatsapana, ny présence ny ray na ny fanatrehany ray. Izy mitondra ny fanatrehany antsika satria ny ray zao dia any an-danitra, fa ny ray dia maneho ny tenany antsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Mila fantatsika izay. Jesosy Kristy dia ato an-tany nandritra ny telopolo taona izy miaina ohatry ny olona tsy nanota, fa olombelona nanampy andray nandrafitra zay tsy raha hiteraka azy fa ray nanangana azy olombelona. Zany hoe tiako fantatrao fa takalo daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra teto ambonin'ny tany. Natsangan'ny olona izy dia ianao no natsangan'Andriamanitra. Namafy Josefa, ianao no nijisa. Dia tsy raha tana zay mena zavatra nitsanga raha naseho teto an-tany ho zanak'olona izy, ianao no naseho eto an-tany ho zanak'Andriamanitra. Zay takalo. Jesosy rehefa miteny sy miteny mitsy izy ao anaty baiboly, Matthieu, Marc, Luc, Jean vakio, fa tsy mbola nisy fotoana Jesosy miteny hoe tonga eto aminareo zanak'Andriamanitra. Fozy izy zanak'olona irairainy ny mahazanak'olona azy mba hanokatra ny sain'ny olona fa possible ny zanak'olona mitonga zanak'Andriamanitra amin'ny alalana. Alleluia! Fatary zany fitiavana zany. Raha telo amin'ny telopolo taona izy, telo taona nanaovany ministera, fipoahana tsy mety maty manakandroany, midingana raha-pamantarana sy fahagagana vita n' Jesosy ny seholy tamin'izay nieretany rehetra hitondra ny famonjena ho anao. Dia midika an'izay amin'izao fotoana izao izy efa niakavanany ray, zany hoe tamin'izy teto an-tany hita maso zay telo amin'ny telopolo taona zay, fa taorin'izay niakatra amin'ny an-danitra koa izy amin'izao fotoana izao Jesosy dia nandanitra ao kavanany ray, ary tsy verineto izy ny baiboly raha tsy amin'ny fotoana isehoany eny amin'ny raha ho any lanitra apakatra ny fiangonana. Alors ka ny fanamasina amin'izao no manome antsika antoka ny fanatrehany Jesosy koa. Velona eto an-tany ny fanatrehany Jesosy amin'ny alalan'ny fanamasina. Ka ny fanamasina manome somaneho amintsika ny présence réelle ny Jesosy koa. Fantatry afosika vakina tety ivelany hoe Jesosy velona amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny fanamasina. Miteny tsy amin'ny alalan'ny fahafantarantsika amin'ny fanamasina, fa amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny fanamasina. Amen. Ka Jesosy efa ny an-danitra
ny fanamasina ny maneho an' Jesosy eto amintsika mba hatonga antsika tsy hombanga an' Jesosy mitovy tamin'izay niarahany tamin'ny mpianiny hatramin'izay tamin'ny andron'ny baiboly ao amin'izao tonga dia mifolo andiny faina mivokatra amin'ny vavalam-pifolo Jesosy ny teny tamin'ny mpianiny tsy amerinareo kamboty akaty aminareo izy nefa ny hitan'ny mpianatra miakatra ho any an-danitra. Inona ny porofo akanesany eo mpianatra amin'ny alalan'ny fanamasina dia ny famarinana izay tsy azo zao tontolo izao raisina satria tsy hita amina fantany fianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary aizy ao anatinareo izy. Ka tiako fantatsika efa le tena fanatriany tamin'izany mihitsy nomeny fanamasina ary mihoatra kely ara satria efa fanatriana feno voninahitra atao reny fitsanganany tamin'ny maty netin'ny fanamasina ao anatinao zany hoe manana ny fanatriany tao fitsanganana isika. Zay mahatonga Jesosy nilaza zay mino ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe no zany azy izy satria za makany amin'ray. Amen. Ka tonga eto tany ny fanamasina tamin'ny andro Pentekoste tao amin'ny falimpony talohan'izany izy nefa teto tany ny asan'Andriamanitra ny nanomboka hatrany amin'ny Genesis ny testamenta taloha rehetra nampiasana ny Elisy sy ireo mpaminany hafa maro samihafa tany amin'ny lotaka ny Isaia dia tanteraka tamin'ny alalany avokoa efa teto tany hatramin'izay izy fa ny andro Pentekoste dia tonga tamin'ny fomba ofisialy mitovy tamin'izay mahany an-danitra ny ray amin'izao fotoana izao sy ny mahany an-danitra ny Jesosy amin'izao fotoana izao amin'ny fomba ofisialy ny fanamasina dia anomboka tena hanao ny asa fanompony teto tany tamin'ny andro Pentekoste ary mandrakandroany vo may mihamafana ny fisehoany mihamafana ny fisehoany mandrapatonga ny fitserana Jesosy any amin'ny raha alanitra ka tia mahitra ny masom-panahanao fa any amin'ny dingana mihamafana ty raharaty. Halleluja, halleluja. Nareo ve tsy nahita fa nanomboka tamin'ny testicule kely anankiray zay tsiry dia nanomboka nefa n'Andriamanitra ny testicule folo ny testicule efatra nalefany foana ny tsiritsiri teny nitaovam-pananahana tsy na vavy na lahy ny anatin'ny kibo sy ny tenusy nataon'Andriamanitra ny sesesy zao ndray izy manomboka manao ese maty anankiray fa milaza aminareo fa anatina ralia anankiray vatapatina ralia no atsangan'Andriamanitra ataonao tsaratina izany zao tadidio za mino an'Andriamanitra amin'izay tsy min'olombelona azy mahafantatra tsara ny alebezan'Andriamanitra manilaka izany ary miteny aminareo efa nahita ny Jesosy mivantana. Alleluia. Midika zany fa ny Andriamanitra kristianina dia Andriamanitra velona ny Andriamanitra mihitsy Andriamanitra maty afaka mitondra présence izy amin'ny alalan'ny fanamasina tena le présence réelle n'Andriamanitra mihitsy no entina ho fiainantsika zao ndigana misy anao ara-piraisanao ndigana hitondrany anao any amin'ny fahalebiazana ty nisehoana amin'ny alalanao mila miray mandroso bebe kokoa amin'ny fiombonanao amin'ny fanansika raha dia hita ny fahalebiazan'Andriamanitra mihoatra sy mikorina amin'ny fahafikaram-pamoronana eo amin'ny fiainantsika. Ny asa fanompona manokany Jesosy dia nalay fanamasina ny toerana maha-Kristy an Jesosy. Ny fanamasina amalohany fiangonana an Jesosy dia ny fanamasina no mampiasa antsika ary izy lohany sy lehibe mitondra ny présence an Jesosy eo amin'ny fiainam-panompotsika. Fanamasina lay tokana miara-monina sy mamelona ary miasa atao anatintsika zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tsika saina avy hoe ny fanamasina tsy mba manana anarana personne izy amin'ny fimbonany ray sy ny zanaka fa tsy mba manana anarana izy fa ny fanamasina dia mamaly amin'ny anaran'i Jesosy. Zany mahatonga antsika rehefa miantso anaran'i Jesosy dia miantsika foana amin'ny fanamasina manao zavatra. Tsarovy kely zao ny ray any an-danitra Jesosy teto an-tany fa rehefa niteny izy hoe hiakatra koa dia lasa dia izy hoe rehefa miteny tamin'izy mbola teto ambonin'ny tany dia zao ny fiteny Jesosy ny raiko sy ny rainareo zay any an-danitra. Jesosy eto an-tany miteny ny raiko sy ny rainareo izy any an-danitra izy fa rehefa miresaka Jesosy mikasika momba fanamasina dia miteny izy hoe ny ray zay ato anatiko no manao ny asa. Ka raha miteny Jesosy mikasika momba hoe ray zay ato anatiko dia fanamasina lazay fa rehefa miresaka izy ny ray zay any an-danitra dia Jehovah Andriamanitra ny lazay tondro tsara ny tana zay ny ay.
Et nous savons qu'il faut marier reste zone tout fait de bifule de falo telpul. Bisula man se donne riva taïna demande. Alfata fenoza yule zayaban. Difa zone tout fait de bifule. Wow. Et din falo telpul usi Jesus. You drove down to Zanek Delis, Jerusalem, or Msiasiaf, and Zanaruria, can they find Syria fan dry what watch? This is no dry, I want this Fanamas say. And Zona 14, when you come for full catamount for a cabin full, so for Sultan Yanaran Jesus. Speed Viner of his own Raya Drea Twamp, it tells us a come the road, it's a yamp, sells a son as a son, fan right to Twamp Kumanunias. Right to Minua for his own Raya Drea Twamp, Farazan de Minua, Nunyasayas. The Chelsea of Matthew took for unity for Valabit full. But took for unity for Valabit full, Masava Ben Fanamaran by Pool. Armatera Jesus Christi, the two saw, Refananai Marie, Jesus, but Joseph, Ratsubulan Vadis, the Yita Fan to Zaza, after Fanamas. Can Fanamas? Right there comes Jesus. It's my take over that. He did the release. Fanamasna, c'est des mantaquets, scale Jesus, Fanamas. Mlazam fatera Jesus, by Pulim to volunteer for a bit full, for something Fanamas, Jesus. Can Fanamasna de Fana line the mountains too? Are you Fana you? C'est un Genesis, Manapatuan Testament of the Rus, Fatuna, Jesus, Tetotan, Retrenum Tabata, Natona de Mantas Numan, Formulatiazo, Turzo. Tungeto tantam nyan Pentecost numana demanta rapani un anape no amul desavatato no wam fise una demand sin fits runia mate na yisias eu afeno no ação de lá no am so and faranso até tanto nas imagens das resurrection. Hallelujah. Ici, il y a un qui n'était notre sociaux. N'rai, c'est à toi, tu m'as Amen. Na terra que fana massa sig, refa na terra que indrai sig, te na terra que fana massa sig. Sabe se zavatra lava bem casque mo bazai, fa o tempo que ele is. Jesus na terra que fana massa teu novo. Sanoe, refa verta me dama voalohany, le fanekena tao fana na nofo na teraka Andriamanitra ny Adama. Satria i Adama tsy misy raha eto izy alohan'ny arivo dia tsisy tadipotry, tsisy fotry. Satria tsy natera-behivavy izy. Torosarantaraziny dia zao zavatra mitranga no izy tsy naterak'olombelona natorotona tao amin'ny ota fa mifofony Andriamanitra nakao vovoka dia tonga Adama izy dia lasa vatana tsy natao faty ny vatany Adama mandrapatonga azy ny safidy ny anota nateraka indray tao amin'ny ota vao nandova fahafatesana izy satria voaozina niara ny fanamasina nisaraka teo amin'ny nofo ny fanekeny fanahy iazo ny Adama ho amin'izay dikan'izay rehefa tafasaraka tamin'ny Adama voalohany io dia tia naverina taon'ny Adama faharoa. Jesosy indray ny olombelona faharoa nateraka Andriamanitra ohatry ny Adama voalohany tsy nisy lehilahy niara-nary tamin'ny vehivavy fa ny fanan'Andriamanitra nanolotorona akaendrika tao amin'ny nofo natonga azy olombelona. Iny vatany Jesosy nitehiteny aminao fa vatany na tsy natao faty iny ary tsy azo tsy andairao fahafatesana satria tsy nitorotorona tamin'ny ota na nalanota akory izy. Zao zavatra nisy niterena ody Jesosy teo amin'ny toeranao zay natonga azy tsy maintsy nandova fahafatesana mba hahafahany mampandova antsika ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalany. Allo zay takalo nataon'Andriamanitra zay mahatonga antsika afaky nandray eo amin'ny tontolo ara-panahy zay fahaterahana nitovy tanteraka tamin'ny fahaterahana. Zany hoe nongotan'Andriamanitra teo amin'ny nofo le izy fa naveriny taon'i Jesosy eo amin'ny nofo ara-panekena dia zay nofo rehetra mandray le teny tonga nofo dia manana ny fanekena ara-panahy ao aminy nateraky ny fanahy ara-panahy ianao fa tsy ara-nofo. Dia zao zavatra misy Jesosy Kristy tonga fanekena teo amin'ny olona natao hoe zanak'olona fa ianao tonga fanekena tao amin'ny fanahy natao hoe zanak'Andriamanitra.
satria zay nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ianao zany raha mitetisika mikasika momba ny hoe ankohonan'Andriamanitra venao dia teny aminao fa tena ankohonan'Andriamanitra ianao na tsangan'Andriamanitra ho isan'ny zanany tamin'ny alalan'i Jesosy ianao. Zay mahatonga antsika mananantoka fiainana miaraka aminy. Ianao le zao lohan'ny maraina mananantoka fiainana ianao miaraka aminy. Dia tiako isokatra masom-panasika alala fa ty takariva ty takariva esan'Andriamanitra ny fomba miavaka eo amin'ny fiainanao. Amen. Rehefa tonga teto an-tany nanao fanompony amin'izay fanamasina, nanao fanompony amin'izay fanamasina, dia tsika rehetra nateraka indray sy nateraka ny fanatahaka an' Jesosy ao amin'ny fanahintsika dia zanaky ny fanamasina mitovy amin'i Jesosy nateraky ny fanahy koa. Amen. Dia afaka mitenitsika hoe ndray izay ato amiko no manao ny asa. Zany mahatonga antsika tsy afaka ny mirehare hoe manana ny zavatra rehetra na mahavita ny zavatra rehetra, fa noho ny fahafenony nandraisantsika fahasoavana manana fahasoavana. Zao ny toko voalohany 1:20. Afaka ny mevonata azo mihoatra ianao, tsara ianao raha ampiasainy, ary izy milaza fa efa nomeko azy sy ny zaraiko aminy izay voninahitra rehetra ny fandraisa nomenao ahy maitsindrainy. Dikan'izay ianao nomeny voninahitra dia mivoninahiny ny salorany ianao. Ny vokatra rehetra ito ny fiainanao amin'ny alalany dia tsy latsa-danja ny zavatra vitany, satria izy ihany no era-miafinao ambadika ao manatanteraka an'izay sika ny eram-potoana amin'ny fotoana rehetra ijoronao amin'ny anarany tsy mareteka dia jereo ny lehibe ny fitiavany ianao olona tsotra hita maso fa tsy olona tsotra amin'ny tontolo ara-panahy ianao. Amen. Ayaya, tena nataon'Andriamanitra nateraky ny teny sika. Jesosy nateraky ny teny miasa amin'ny fanamasina, naseho tao amin'ny nofo ny teny tonga nofo. Ianao nateraky ny teny tao amin'ny fanahy dia novay teny ny fanahinao lasa fanahy vaovao ao amin'ny Kristy. Alleluia. Dia ianao tsy teny tonga nofo fa teny aseho eo amin'ny nofo tsy mareteka. Inona ny mahasamy hafa antsika? Jesosy teny nateraky teny tonga nofo. Tonga dia vao niteny salomany Maria bevoka Jesosy zanaky ny teny naseho teo amin'ny nofo Jesosy. Zany hoe le teny mihitsy tonga nofo. Iny le teny lazaniny lasa nofo tao Maria. Fa ianao ndray zao zavatra mitraiky renao ny amin'ny Jesosy dia mifamonjena bebaka tamin'ny fontanao ianao nandray an Jesosy tompy sy famonjena fiainao manokana dia ny fanahinao no nateraky ny teny tamin'ny votsy mety loha. Dikan'izay ara-panahy ianao zanak'Andriamanitra. Fa zao ozy izy Paoly nareo ozy izy le pistilvel naseho teo amin'ny nofo tsy nisoratana tamin'ny ranomainty ayayayaya fa tonga dia vakina fotsiny hoe misy teny velona ao anatinao dia izay zavatra rehetra ataonao dia izay zavatra rehetra mitranga ao miteny amin'ny alalan'ny teny ao anatin'ny fanahinao. Zay no tonga finoana miasa amin'ny fatokina ny zavatra antenaina ianao afaky miantso izay zavatra tsy hita mba ho tonga hita. Halleluja. Mba tovy tana izay mino zany zavatra zaraiko zany. Halleluja. Ka rehefa miteny Jesosy hoe ny ray ato anatiko na ato amiko dia miteny izy momba fanamasina. Zao tokony dia mifona andiny fahafolo mavakisika teo. Izy sy Jesosy manao ny asa zany hoe fahagagana fanamasina responsable. Ny famantanetrana taon'ireny fanamasina ny responsable. Ny fananganana azy tao amin'ny fasana tamin'izy nitsangana tamin'ny maty raha ny fanazana nanganan'i Jesosy fanamasina ny responsable. Ka ny Baiboly dia miresaka momba ny ray zanaka fanamasina. Amin'izao vanim-potoana misy antsika zao zao dia miaraka amintsika eto izy ao anatintsika. Ianao zao mila mahafantatra an'izany. Dia zao mila manapa-kevitra ianao hiditra zay le fiombonana manapa-kevitra amin'ny sainao hita maso fa hiditra ao fisainan'Andriamanitra. Io le olana io fa ho hitanao zany rehefa nateran'olona maty fotsiny io ho hitanao zany ozy hoe ty le testan'le tonteny hatramin'izay ary izy io fa tatindoniny izy io talohan'ny kroazady efa nampahitan'Andriamanitra hoe misy an'izao dia mamamono teny hoe ho hitanao izy mama fa ho anateran'ny olona maty eo ianao io. Dia ny toriteny nalefa rehetra tany mikasika mombany misy ifandraisana amin'ilay fananganana maty nalefa tany Findilivesta ny toriteny
dia rehefa ranao tokoa misy olona sahasana anam-ponoana tao entiny maty voninahitra ao an'Andriamanitra tsy maintsy vonoko ny tenako eto ny saina maha-olombelona ray manontolo fa tia le teny ao anatina fiomanana tsy maintsy mitanga le vokatra rendez-vous nomenao tia dia za mivavaka mbola mikipy olo satria ohatry ny anana kely zay aloha ikiry izy efa tena ny sisika nomeny olona lalana avy any amin'izay tolo tsara ny tanan'izay miaina misaotra ny intercesseur rehetra atao ambadika atao amen tiana mafeo ny intercesseur natany misaotra ho any tsiray avy zay mitondra mbavaka tany mpitolo tsy hitamaso tany croisade tany Fenerive-Est fa zanika atao hoe vokatra amina fanoloran-tena mbola tsy isy toy zany atao amin'izay croisade rehetra nataontsika hatramin'izay tiava ho any Jesosy zay mampiasa ny tompontona mbavaka ihany koa halleloia fa eo vao tonga teo amin'izay vao nanomboka sokatra sy kelikely amin'izay tao miady fanahy nanotanteraka n'le asa dia teo mioa dia nataon'Andriamanitra miverina ny aina ohatra mahita Jesosy niteny tamin'ny zanakavaviny raha hoe talita kumi dia niaraka tamin'izay dia velona razazavavy ka raha fa azonao antoka fa ho fanamasina dia tonga olony fifaliana tanteraka ianao miaraka aminy satria tsy sisy fahasarotana amin'Andriamanitra zany ka ho tonga sarotra aminao voninahitra ao an'Andriamanitra sika tsy afaka ny anao nininona momba ny asan'Andriamanitra zany tsy misy mifanamasina tsy tompoko zay mahatonga antsika tsy miteny hoe za mavita an'izao na za mavita an'izao na za mavita ny ariana za tompon'izao tsy tompony fahagagany pasteur Rodolphe alléluia pasteur Rodolphe simple serviteur de Dieu mpanompisotra ampiasain'Andriamanitra amen raha misy miteny ahy enao mpanompoandriamanitra lehibe mpanompoandriamanitra lehibe teo zay rehefa avy eo tsy zany lehibe fa Andriamanitra lehibe proof ao anatin'ny fahakelezako sy fanekekona dia tsy nitsimina za dia mampiasa ny fitiavany sy ny famorabony izy nitsipina tany amin'ny lavaka mba mampitsona ho fantsony ampelantanany ho voninahitry ny anarany mahatonga antsika maneho an'ireny fahagagana rehetrarehetra reny na nanendreo manijery naiza naizy dia anam-porofona fa tsy isika ny manao ninninina fa Jesosy mbola miasa manakanoany ary mahefa ny zavatra rehetra izy dia hafa mafibe ho azy reny halleluia mahery Jesosy averena mahery Jesosy miasa mahery Jesosy hitako misy ny olona tompo amin'ny asa toko voalohany manomboka mindimy faefatra na mipetra amin'ny mpianana izy aza miala ao Jerosalema ao lonareo manam-pidiana ny hery avy any amin'ny hafa ao aminareo dia aza netsikatsika eo satria izy Jesosy raha mandeha mihoatra amin'ny hafa nahamponareo nefa tsy misy fombany riska ny any dia teterana ohatra hoe za tsy miantoka raisa aloha zay omeko vao tonga vavolombeloko dikany hoe vavolombelona iraka mahasoa zay naniraka azy dikan'izay aloha ny jorotsika ahasolo azy fatara aloha zay ananany nomeny atsika ho fananana anampy atsika mba hatonga antsika anefa amin'ny fomba faran'izay tsotra solona zay fahasarotana treno eo amin'ny fiainana alleluia ka hoe firaisana amin'ny fanamasina eto dia fiombonana tsy azo salana raha mpifandraisana ho antsika sy ny fanamasina mitoetra tsy misy fifarany toy ny aina satria fiainana ny fanamasina diky fifampiresana io fandrenesana taridalana izy mitanjaka sery ho atsika satria mitoetra ho anatisika eto amin'izay miditra ny connexion ahatonga anao anapahatsapana ny fahafenony ara-potoana inona ny tokony ataoko pasteur tsy mila hery avy any an-danitra ntsony ianao tsy mila mivavaka ianao mba ho ampaherezina fa rehefa mahalala tsara ny fanamasina isika dia mila mivavaka tsy mila mivavaka mba hazo tanjaka sy hery avy amin'Andriamanitra intsony satria izy no herintsika ary izy tanjakasika tsy mivavaka ianao mba hazo hery fa efa izy no herinao ary izy tanjakao zay le firaisana zay ny firaisana mikiky maambara-pahazahoanao atoka ny fahafenony ao anatinao atonganao hira hoe ny herinao tompono heriko halleluia zavanao le izy ao anatinao le izy Davida nalalany teo izy tamin'ny fanambarana jereo fa mitoetra eo mitoeran'ny olona tsy eo mitoeran'ny olona mpiangavery izy na mpitala ny fampaherezana fa ozy izy ao amin'ny salama fafito amin'ny roapolo ny andimy voalohany ayaya tsara ny tompo averen'izay tsara ny tompo eny alleluia
ozy izy nataony Davida, Jehovah ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako, Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no aniko vitako. Raha manatona ina nofoko ndra tsy fanaza fahavaloko sy lafolavo dia izy ihany no tafotoana kalavo. Mbola tsy potakory ny zavatra rehetra mitranga. Davida efa mahita sady za tsy sasaina amin'izay problème many, za tsy sasaina amin'izay fahavalao, fa fantako dia zao efa atoaniko izy noerika, izy mitanjako. Dikan'izay za tsy magovotra, za tsy matahotra, fa misaina fotsiny taty fanahy meny izy ny voany ambadimbadika fa za tsy mila mitona mivavaka akory. Tanana na mivavaka tao Davida raha tsy miteny sakaka fahavalo mafy izy rehefa avy eo rehefa Jehovah mila fantatra fotsiny fa Jehovah noerika, izy mitanjako, fa za tsy mila misaina hoe izy any anafika fa raha mbola tsy manafika akory zay tia nafika rehetra any ambadimbadika any izy dia efa mihinana izay tokony hoaniny any. Tsy problemako zany. Zany ny fahatsapana tokony ananana raha-pifandraisana amin'ny fahafantarana ny fahafenony sy ny fisiny ao anatinao. Dikan'izay me manomboka miaina ny risika fa manomboka mitombo mibitsika. Halleloja. Firy amintsika ny matsapatsara ny fisiny sy ny fiasana atao anatsika. Tsy taraina intsony eo mehoery fa hiteny hoe izy noerika. Mila mahafantatra sy mahalala mihoatra momba ny fanamasina isika. Ny tompo fanamasina noerika, tsy miankina amin'ny olombelona, tsy ny herin'izao tontolo izao. Fanamasina tsy ny tontolo rehetra fa ny herin'ny fanamasina. Ny tompo noeriko, izy fiainako. Za dia fanehoana ny fahavelomany teny rehetra sy ny fanambarana eto an-tany. Voatendry ara-panehoana amin'ny natiorako vaovao, anambara ny fahatsarana eto an-tany, hitarafana ny fahavelomany. Raha misy mila vonjy ato amiko ny mpamonjy. Halleluja. Iaina amin'izany amin'ny fomba tsotra dia ndiny tena mba ananako antoka ara-pahafenona amora ny fisiko ara-panehoana. Ty volana vaovao ty zao dia efa gaky ianao raha nantany amin'ny tompo inona indray ty volany ty Andriamanitra. Dia ozy izy manomboka amin'io volan'io septambra io dia io ny volana ara-panehoana ny fioarany fahalebiazany eny. Zany le fiasany teo zany mbola mihoatra indray. Kitsika zany tadidio Jesosy le teny tonga nofo. Rehefa nahita Jesosy sika dia mahita ny teny tonga nofo, zava-magaga zany. Fa le teny tenenina ny tonga nofo atao hoe Jesosy. Naka ny endrik'olombelona tanteraka tao amin'ny nofo le teny. Zany ny fahagagana amin'ny tango amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny kristianina dia olo miteny izy ary miteny rehetra izay avy amin'Andriamanitra lazainy eo amin'ny fiainan'ny kristianina dia natao andaitra sy trangadolo. Ianao hoe zaraky ny votsy mety loha le mety loha le avy amin'ny ray aman-dreninao fa le tsy mety loha le miainga avy ao anatinao. Halleluja. Ka rehefa nateraky ny renitsika sika dia nateraka olombelona vo mety loha zay avy amin'ny ray aman-dreny zay, fa rehefa nateraka Andriamanitra sika dia mitafiny sy mety loha. Ka ny maha kristianina sika nateraka Andriamanitra antsika vaovao ho fanahy dia ny fanamasina namorona antsika olona hafa mihitsy ao anaty mitafiny fiainana sy natoran'Andriamanitra tanteraka aseho eo amin'ny nofo. Mila zaka antsika. Tsy hoe tsika zany olona manangana tompo vavahana vaovao hoe tokom-pinoana sy vekaelina. Non, mampiavaka antsika amin'ny hafa fotsiny ny anarana. Fa ny tena marina ao anatin'ny fianakavibe anankiray tsika manana dada tokana atao hoe Jesosy Kristy ary mitondra ny anarany tanteraka kristianina avy. Amen. Ka ny fiainan'Andriamanitra ao anatsika ny maha-kristianina antsika teraka sy tonga avy amin'ny fanekena ny forona atao amin'ny fahateram-baovao ho karazany hafa mihitsy. Ndika fa ny fiainana maha-olona dia ny esorina fa ny soloana ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Ka ilay fiainana vaovao ao anatinao dia fiainana tsy misy ifandraisany amin'ilay nateraka ray aman-dreninao fa hafa mihitsy. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy maintsy ateraky indray, tsy maintsy ateraky indray, tsy maintsy ateraky indray. Fanaradian'i Jesosy hoe mpino an'i Jesosy mbola mihoatra noho izay isika. Ny atao hoe mpino dia manantena mba handray zavatra. Hebreo 3:1 ny finoana dia fahatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra sy hita.
karabina ianao dia le miandrandra zavatra tsy hita mba ho voaray ianao mihoatra amin'izay tsy zao ianao voahiny fa ho any an-danitra na manana fiainana mandrakizay fa amin'ny fotoana ny ankena ho an'i Jesosy mihoatra nombiny ianao satria efa ao anatinao le fiainana mandrakizay. Tsika tsy hoe mpiny miandrandra lanitra fitsika efa manana fiainan-danitra ny atongava kristianina amin'ny dingana tsaratsara kokoa ara-pahatakarana ny antom-pisiny dia ny fahaizany miaktive na manetsika an'izay fiainan'izay ao anatiny. Ny lana finoana zany dia tadidio ny ampiantsika ianao ifanaraka amin'izay zavatra voarainao fa tsy hoe miandrandra ianao mba andray zavatra tsy halleloia. Mihoatra no mipintsika ny finoana dia mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny finoana zay fitsika efa manana fiainana mandrakizay. Romana 3:10 nino fitsaganantsika dia miteny sy mandray famonjena dia vovontsika dikan'izay efa tafiditra ao amin'ny tontolo ny fiainam-pononsika. halleloia. Raha misy olao Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha ary eto tonga vaovao ireo. Ianao zany aloha ny arivo manana fahatakarana tsotra ao anatinao fa olona miavaka ianao. Nantsony ianao eto tany tsy lehibe toloky reny tsy le angataka fampahereziny lava reny tompo ampaherezo fa ao anatinao misy hery ma efa mahery ianao. amen. Lizy sika ianao fotsy mahatonga lizy tsy miasa ka tsy zany rehefa tsy mitovy degré misy amin'ny pastera tsisy degré zany tsy alcool koa no fanjakan'Andriamanitra dia misy 90-60 zany. alo ianao mila tonga saina zany ara-potoana hoe tompo ianao teny tamiko zavatra anankiray tia zavatra nyteneninao omba manakariva ianao marapato sotra ny zavatra nytenenin Jesosy. ozy izy Rodolphe indro ao omba anao mandrakariva marapatonga fatamperan'izao toy zao dia zany tsy miasa saina ay momba azy any anao zao koto zany zany dia zavatra le ay ianao zany momba anaka misy zavatra so dia tretina fa tsy zavatra mafetrena misy zavatra mafetrena indray fa za fotsiny tonga dia mahita hoe izao momba dia fa tonga dia zay tonga ao anatiko zay tsy hitamasoko izy eo fiainako tonga dia manao menasy tsy hitamaso ako. Zany aloha ny problème miala meno fa misapatitaka anao tsisy olana mipetaka adobo zany fa ny fahelany sapatitaka tokoa satria za mifikitra amin'ny fombany. amen. Mila tsapanao ara-potoana ny fahafenony miasa ao anatinao raha vomenao alalina fotsiny sainao hidina any amin'ny raisonnement-tany dia tadidio fahendrena biara-tsaina fotsiny fanaisanao tamin'Andriamanitra fa tsisy ositra miasa zany eo. Ary ny olona rehefa na kristianina faran'izay mafanafosy fiainten'Andriamanitra azy tsy mahay miaktive na manetsika ny ositra ho aminy rehefa tsy misy ositra dia mahasy ositra foana. alo zany matonga anao nendray mila kisa teniteny foana misy tona tsy tonga saina mihitsy ianao hoe tsy discernement sy hoe tsy mety ene zany e tsy tokony atao le zavatra atao zao ty zavatra ty tokony henonao fa isorako an'Andriamanitra fa tsy mijoro eto amin'ity pilipilitiahana marotelo fa mivadiko mafantatra an'izany raha vao misy zavatra ka tena reko hoe diso any jamais manamarotelo zany tonga dia keko le satria za te ho délivre fa io fanamarina teny io ny fisakaizana faran'izay ratsy indrindra amin'ny devoly satria tsy te ho afaka ianao matoa marinao hoe dia tianao ianao mitsy manao confession mbola ilaiko tingota ty ohatr'izay fa rehefa misy zavatra tsy mety tena tsy mety zany tena fona fa diso oe tena tsy tokony ataoko zany tsy tokony ho saitsainako zany lorangamy io fa tanazy dia vao manapa-kevitra miova amin'izay ianao tsangana amin'izay Andriamanitra. alleluia. fantatranao fa ny devoly mahifona foviany legiona tany amin'nahita Jesosy fony zay fa maninona anao zay Jesosy mifona fony zay zalefa izanay izy mba taovy anaty diksory zay satria fatany fahefanao Jesosy afaka mamoaka décret Jesosy andefazany amin'ny eno zao lasany amin'ny eno dia mandeha dia matahotra ny conséquence ny fahadisoany fotsiny izy zay mba tonga azy miaiky amin'ny fonana mba tsy ho sazily matahotra sazy
mitady LP ianao ny tsy olony LP fa ianao libéré. Hitanao izy dikan'izay io karazam-pifonana matahotra ny fiantraikany io fa tsy voam-piainana, tsy tena principe biblika ho ana kristianina loatra io fa diabolika io. Dia ozy Jesosy nekeny fonan'le devoly tena lefa natokisoa le devoly fa zanak'Andriamanitra tsy ohatr'izany. Zanak'Andriamanitra ny mahasamy hafa anao amin'ny devoly ny fifonanao tsy hoe fiaikena ny fahadisoanao no ny fahatahoranao ny fiantraikan'le izy sazy fa fiaikekeloka ao anatin'ny fonao amin'ny fahatsapana fa mila miverina amin'Andriamanitra ianao ary manao sy akasitran'Andriamanitra. Zay mahasamy hafa. Zay hoe mahasamy hafa ny fanafonana sy ny fanahy fibebahana na ny devoly ara mahifona ka betsaka kristianina aleo le fona kely fa famiraponay sy minay raha Jesosy dia manana dia raha tisonay aleo le fona kely nefa refrairay ihany ataonao miray tena zay le atao hoe mampandefitra n'Andriamanitra fa tsy maintsy ny famirapon'Andriamanitra. Famirapon'Andriamanitra miasa ho fiainan'ny olona miaiky ny fahotany sy ny fahadisoa famerika izy dia miasa ny famirapon'Andriamanitra moa hiasa fa ny famerimerenanao fahotana sy fahadisoana miverimena ohatra ny disika loka io tsy famirapontsony fa mampandefitra n'Andriamanitra mampandeferinao izy. Karaha tetsika ny firaizana ny fanamasina azo vahana tsara ho sensible tsara iainan'Andriamanitra ny ao anatinao azafatra mpifona fa mibebaha. Misy ny teny natmieritreritra hoe nioza ny toriteny zany zay mihitsy le izy ka zay mihitsy fifaran'le izy. Halleluia. Menantsika ny fahasoavana, menantsika ny fitiavana, menantsika ny zavatra rehetra fitsika koa mila digna mila tena hoe mitrika n'izany avy eo aminao sy ny safidinao. Tadio ny Andriamanitra ny tsy namorona safidy, Andriamanitra tsy namorona safidy fa ny olombelona nampisy safidy nanaiky na ny olombelona nampandrosy safidy ho anazy fa ny olombelona atao Andriamanitra tsy hanan-tsafidy zany ianao tamin'ny voalohany adabaseva tsy safidy zany amin'ny fotoana nanao voankazo voarara ozy izy dia alalan'ny tsara sy ny ratsy amin'izay nareo manan-tsafidy amin'izay zay ny olombelona nanaiky apiditra ny safidy eo aminy zay mahatonga le fahasarotan'ny directement. Nisy kura tsy miditra mihitsy raha mbola misaka anao anatin'izay hoe tsy akeko zay ty tsy mahafinaritra ty apetrako ty akeko zao vaovao-mafaly matona teraky ny teny ianao dia afaky ny andray sy azaka zay zavatra teneny tenyn'Andriamanitra. Miankavy ianareo ty toetra anankiray ty fotsiny anarana dia tafiditra any an-danitra ianao ty toetra anankiray ty mba tsotra zay fotsiny tsotra zakanao rehefa tenena amin'ny fahadisoana ty tsy mety aza tonga dia mitso zany hoe kara anaky dia nanana tena zao tsatrotrazavay rehefa diso aloha dia diso dia ny olona ndray terenao anaiky ny fahadisoanao ianao diso dia ianao ndray mbola mondromondro be izy diso na mbola mondro dia jeriko zao fotsiny ianao dia makano toeran'i Jesosy aingana mamela ny helony fa tsy fantan'izay atao atorosaratanazy ny dia oviana ianao miarika ambany famindram-po foana ny olona topitenena mbola tsy misaka n'Andriamanitra ianao efa namindana fo fa le mba afahany misitraka n'le izy zao hoe tadidio rehefa manam-potoana ianao dia omeo an'Andriamanitra ny fotoananao mba ahafahan'Andriamanitra manome fotoananao ray izay fahindenaray faro misy fotoana Andriamanitra efa tena manamboatra projet mihitsy izy dia ampandroso anao eto ataoko fanena amin'le miliary izy eto reto arena rehetrarehetra reto maniko anazy testeny amin'ny 500 francs ianao mikatso ao foana le varavana tena tia misokafana ianao mitokodinao tentenao dia sisa eo fitatana tsy marina dia mitokodinao dia mipasoka dômy eo dia satana pasopasoana eo anao fotoana mandeha raha tia mitisany miliara marina matoke mamona tsy marina baiboly ny teny azany fa zateny Andriamanitra hitanao anaty fahotana tonga vola rehefa avy eo dimy vatikelinao aloha mitsy aloha ry adratako antsy aloha retipiny ndraiky aloha ento makoa fanefa misy vola tonga avy azy zavatra hafa ny ataonao ohatra hoe mitady ny tompo ota io Andriamanitra no raha nome vola
volanao tsy vola ifonao sigara sy isokonao toka na ifonao rongolo tsy jagajagano zany ampandroso ny fanjakana ianao katsao aloha fanjakana lentsika mietrehitra hoe efa fanaperina misy atsika pihitra foana raha vola na manana fa miteny aminareo fa olombos'Andriamanitra mijoro eto amin'ity pilipily ity ho avy ny fotoana tsy maintsy ikatsonio fa famiraporona mbola mandeha. Allô? Andriamanitra tia mampandroso ny fiainan'olona anankiray rehefa hitany hoe tena ilaina eo fanjakana. Mba fantatranao moa le kapiteny romanina ne seketseka Jesosy marary ny ankizy lahy dia Jesosy seketsy tsy mivaliana akozy fa nisy miteny tao amin'ny olona nanampy antsika eny amin'ny tempoly io tena Jesosy tonga dia tsy aveo ahoana aloha ho any satria misy intérêt eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fisiny kapiteny romanina io fa tsy zay kapiteny tonga eo dia jeriatra edoly Jesosy izy kapiteny fetsona azy fa mpitaritafika izy ao fanahy fa teteny fa raha tonga ny kapiteny romanina afaka miteny izy za général tsy tenenao kory dia mandeha ava heniny amin'izay izy hoe zao nanampy antsika nanamboatra ny tempoly io tonga dia zay sy mienina avy any amin'ny olona tonga dia taitra izy ay mety zany mety io zany dia ahoana inona mitoraka amin'ny tonga atao any dia izy amin'izay zaka aveo toy izy amin'izay le kapiteny romanina koa tonga dia tena mametraka tsara za kapiteny misy zavatra mitrango ohatr'izao dia ohatr'izao tena avy mitena ny anankiray ambany fahefako dia mety tsara anao zao raha misy lesona tsara tare zay raha inao zao mihoanatrean'ny olona lehibe ianao dia zao tokony ataonao anatin'ny saina tsy ianao tsy mitady zay hitiavany ianao rehefa ianao mitady zay hitiavan'le olona lehibe anao dia mila 19 ianao zay fa jereo zay zavatra tsy tiany dia aza manao zay tsy tiany fotsiny obéissant ianao zay tsy mareteka ao an'Andriamanitra tsy mitovy vraiment rehefa ianao mitady fony supérieur anao dia ataonao zay fomba hitiavany ianao mila 19 ianao zay mety tsy voatery ho marina tsy ohatran'ile fijoroanao iny ny zavatra ny anatinao fa rehefa ianao no mijery ina ny zavatra tsy tiany dia tsy ataonao le izy amin'izay point zay tena olona mahatoky ianao. Alors ataontsika iainao fahatokiana ra-panahy ataontsika tsy anao fanompona hita maso fa ataontsika tena nao fanompona amin'ny rano sy nisy za milaza famelohan'ny fiafarana ty taona ty raha mety tsara ny ao anatinao manomboka amin'izao dingana tian'Andriamanitra sy ona amin'ny eo zao dia mbola eo papana noho ny nahitantsika azy hatramin'izay ndray nizy eony amintsika miendrika vaovao aretiakavan'Andriamanitra zany anao io tsy miainga paster Rodolphe Farere tsy amitanjona mba hiseho ny vokatra fa mitanjona abety anao raha ho avy zao Jesosy dia azoko antoka 100% fa miaka ledontsika tsy niray avy amin'izay. Alléluia. Ianao isika amin'izay le fiakarany an-danitra rehefa assuré rehefa ao Jesosy ok ny fiakarany an-danitra assuré rehefa ao Jesosy ary zay natongavany hamonjy izy tondro tsara tana zay fa ozy izy Paoly azony famonjena azony mila azona le izy nomena le izy ianao mila miazo. Alléluia. Mahita ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny ohatra no ny fahalalana rehetra sy ny fahendrena rehetra amelona aloha ny fitanana ary azoko antoka fa mandroso isika ao anatin'izany dingana zany miaraka ny fahavolona tanteraka eo ambany fomban'Andriamanitra sy ny sitrapony tanteraka dia afa mahavibe ho azy dia afa mahavibe ho azy. Alléluia. Sakano miteo misy anao dia voafany milanitra ny tananao ataontsika isoran'Andriamanitra maneriva akasitraka azy amin'ny fosika manontolo sotrany amin'ny teny sotrany amin'ny fahasoavana tena ekajy amboninahitra eo seza fiandrianana amin'ny fony manontolo nonondratana fitsaona sy fankasitrahananao fa tena manan'izay marinanao misotra ray mianarana Jesosy avereny ro mavakizao Jesosy tompo androany hariva
manavao ny fanolora-tena koa tia ny foko anao ampianaro amin'ny fiainako ray manontolo anana ny fofeny fanetretena fanamasinao mameno ny fiainako rehetra tario fa ianao no heriko ianao ny saiko ianao ny tanjako ianao ny momba rehetra tsy anatahotra satria nierinao no heriko na matory amin'ny alina za dia fantatry fa miaro ahy ianao Jesosy androany hariva midira tampoko mameno ny fiainako mamindrafo amiko ny amin'ny tandrametaka rehetra tamin'ny fanompona lasa rehetra vonona anefa ny antom-pisiko miaraka aminao amin'ny fifatohana mahita ny fanahy mihoatra no zavatra rehetra dinganiko ny sakana rehetra miaraka amin'ny herinao misaotra no anerivo fa mbola nanaiky ianao anoratra ny bokyny fiainana anavao ny heriko ampijoro amin'ny fahamarinana iaina ny fiadanana misotra Jesosy voavela ny heloko voasanona ny fahotako zanak'Andriamanitra manao mifankasitrana mandrakizay amen tiaha maveo amin'ny tompony